ny fanontaniany Pilato sy ny valitenin Jesosy manao hoe voalazanao. Mahaliana mampieritreritra ireo teny anankiroa ireo ho jerentsika izany ary hanasako ny fahalianana indray amin'ity ora ity. Dia ambifaliana no hiarabako anao indray amin'izao fotoana izao. Ka tafahoana somatsara indray tsika amin'ny alalana dinidinika fiaraha-mianatra ny tenin'Andriamanitra eto. Ny faniriko dia ingane ny fanen'Andriamanitra mba ameno ny fontsika rehetra ary ny fiadanany mba ho antsika sy ny tokantrano izay misy antsika avy. Ao amin'ny filazantsarany Marka 5:10 no isehon'ny tantara, isehon'ilay taridalana izay tindika ifanaovantsika eto. Ny Marka 5:10 moa no ivo ny fitantarana momba ny fijalian Jesosy, ny fitsarana azy, ny fanameloana azy, namomboana azy teo azy fijaliany, ny fahafatisany azy. Ianao va no mpanjakan Jiosy? Izany no zavatra fanontaniana petraka Pilato amin'ny Marka 5:10. Marka 5:10 ka ny andininy voalohany. Ary niaraka tamin'izay, raha vao maraina ny andro, ny lohampisorona sy ny lohan'ny lola sy ny mpanoradalàna mba amin'ny sy ny hedrina rehetra dia niara-saina ary namatotra an Jesosy ka nitondra azy dia nanolotra azy teo amin'ny Pilato. Ary Pilato nanontany azy hoe ianao va ny mpanjakan Jiosy? Ary izy namaly ka nanao taminy hoe voalazanao. Teo amin'ny toe-javatra mantsy dia izao ny farana teo amin'ny didim-pitsarana manameloka ho faty no ny fitehivena vo fitenenany ratsan'Andriamanitra ny fitsaran'ny Jiosy an Jesosy. Saingy tsy azon'ny Jiosy natao kosa nefa eo ambany fanapahan'ny Romanina no mamoaka didy mampamono olona ka dia nentina tany Pilato Jesosy mba ho elohany. Iza moa Pilato? Pilato no gouvernoran'ny Jodia tamin'ny taona 920 ka hatramin'ny taona 930 taoriana Kristy. Mpitarika ratsy fanahy izy araka ny voalaza ny filazantsara ny liko 7:10 ka 11. Ary eo tondrindra dia nanontany i Pilato, nanameloka sy ny ampangazy hatrany an-drano moa ireto Jiosy ireto tondra fivavahana fa tsy namaly Jesosy. Ary dia nametraka fanontaniana Pilato ka nanao hoe ianao va no mpanjakan Jiosy? Ny Israely tokoa mantsy no nanositra ny mpanjaka tamin'ny andro testamenta taloha. Koa tsy sarotra mihitsy nahita ny teny hoe Messia izay azo avadika toy ny fitakiana mendrika ny mpanjaka, izany hoe mendrika ny fanajana. Araka izany dia fitenenana ratsy an'Andriamanitra no ny ampangana Jesosy teo anatrehany sy ny hedrina, fa kosa atao fikomiana amin'ny mampanjaka no ny ampangana fiakam-pavangana Jesosy teo anatrehany gouvernour. Ry namana mpiaraka mandinika ny ten'Andriamanitra amiko, io fanontaniana io no tsy maintsy novalian'i Jesosy. Zavatra misy mantsy dia zao, tena Jesosy neka tena Messia no mpanjakan Jiosy ary diso ny fiampangana azy hoe miteny ratsy an'Andriamanitra izy ka tokony mendrika azy ny fanajana sy ny fiankohofana izay naseho taminy. Dia ny fanantany Jesosy, nanontany Pilato manao hoe ianao va ny mpanjakan Jiosy? Dia namaly Jesosy voalazanao. Tsy nolaviny fa no amafisiny aza izany fiantsoana izany. Tsy menatra Jesosy. Teo loloha teo fantatsika tsara ny bokin'ny Marka fa rehefa misy fagagana fanasitrana ataon'i Jesosy dia ozy Jesosy aza miola milaza amin'izy izy. Fa eto dia Jesosy tsy nanafona intsony fa izy no Messia. Ry mpiara-mianatra amiko, misy fotoana ihany koa izay tsy maintsy ahafahanao miseho ny mason'ny olona fa mpanara-dian'i Jesosy no tsy azo avena. Ary tokony aseho izay toe-javatra izay. Eto amin'ny andininy fahaenina dia misy toe-javatra anankiray izay milaza ihany koa amin'ny andininy fahaenina. Ary isaka ny any firavoravona dia fanao no mandefa mpifatotra izay ingatahan'ny vahoaka. Andininy fahasivy. Ary Pilato namaly azy ka nanao hoe tianao va raha ny mpanjakan Jiosy no alefako ho anareo? Fa fantany fa fialona no nanolorany lohan'ny mpisorona azy. Fa ny lohampisorona nalomeny fony vahoaka fa aleo Barabasy no alefany Pilato ho azy.
eto dia fantatra tsara fa pasika ny andro fanao zao tamin'izany fotoana zany mandefa mpifatotra nisy mpifatotra anankiray Barabasy sy ireo mpiaraka voafatotra taminy izay voapanga sady mpikomy iny eo fa namono olona dia eto anefa dia nanontany ny olona Pilato ny zavatra sapany Pilato mantsy dia izao ny nanontaniany vahoaka dia nanatanteraka ny zavatra tsy zay nitadiaviny loha mpisorona satria ny mpisorona dia efa nanome saina ratsy ny vahoaka manao hoe rehefa mangataka Pilato izy no alefako aminareo alefasony hoe Barabasy vahoaka ilohana kosa Jesosy. Ry mpiara-mianatra amiko mampalahelo fa mbola misy mpitondra fivavahana mbola manome saina ratsy ny olona hiala amin'ny Jesosy. Mbola misy zany ary dia zavatra anatranga ny antsoantso ny vahoaka manao hoe omboy amin'ny hazo fijaliana ny embotry Pilato satria fantatry Pilato tsara fa fomba famonona matsiravina izany fanombohana amin'ny hazo fijaliana izany kanefa ahatra amin'ity lehilahy hita fa tsy miloka ity. Saingy izao izany toe-javatra izany dia nahatanteraka ny filazantsara toe-javatra manesy mahonena ny fan'ireo gouverneur gentilisa rehefa ny misy kanefa ireo mpitarika ara-pivavahana indray no naniry hanombohana azy eo amin'ny hazo fijaliana. Mampalahelo ry mpiara-mianatra fa izany no zavatra misy amin'izao fotoana izao ary nampalahelo fa tsy azo nosakanana intsony ary dia izao no voalaza hoe 9:10 ary Pilato tahazo sitraka tamin'ny vahoaka ka dia nandefa ny Barabasy ho azy fa Jesosy nasainy nokapohana dia natolony azy mba hombohana amin'ny hazo fijaliana. Ilay dinikatsika dia hoe ny fanontaniany Pilato ianao va ny mpanjakany Jiosy ny valy teny Jesosy voalazanao amin'ity androany ity raha misy manontany anao kristianina ve ianao aza miambahamba voalazanao kanefa ilay voalazanao izay tsy maintsy asehontsika eo amin'ny fiainantsika le hoe voalazanao fa mpanara-dian'i Kristy ka dia tarika antsika indray mba hiditra lalindalina hatrany isika satria iroso ankanomy toe-javatra misarotra hatrany hatrany isika ankehitriny dia mirary ny fiadanany tompo anao sy ny ankonanao raha sitraka ao indray dia malasanao indray amin'ny manaraka iaraka hidinidinika ho toizantsika izany lohahevitra mahafinaritra mifono fanantenana ny fitiavan'Andriamanitra antsika izay kanefa ho farantsika amin'ny lalana vavaka izao androany izao hivavaka isika. Andriamanitra tsarainay tsara indrindra izay ny an-danitra misaotra anao indrindra izay fa afaka nandinika izany lohahevitra fohy kanefa mafonja izany dia ilay fanontaniany Pilato sy ny valitenin'i Jesosy tsy misy fiambahambana. Mety misy koa toe-javatra izay tsy maintsy amalinay fa mpanara-dianao koa izahay koa ny fanenao masina ane no hitarika anay anomeanay ny fahendrena rehetra mitahi izao mpiaino izao mitahi izao mpiara-midinika amiko ny teninao izao aokane ny fiadananao ho aminay tsirairay avy ny vavaka ny tonoana sy agnatana aminara Jesosy aleluia. Amen.